antsika an'Andriamanitra tsika. Tonga eto mety olona mitsangana eto fa mahita ianao an Jesosy miresaka aminao. Aza mijery olona fa fotoana an'Andriamanitra zao aza mienina eo akaiky akory, aza mijery ny manodidina fa mandraisa teny ho anao avy amin'ny teny izay apetraka Andriamanitra eny ambava amin'ny mpanompony dia andaontsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izahay mankasitraka amin'izao fotoana androany izao. Jesosy eto ianao ho ahy, eto ianao ho an'ny tsirairay, eto ianao hiresaka amiko, eto ianao hiresaka amin'ny tsirairay. Jesosy aoka tsisy olona andeha ampahazarana ho tonga eto ampahazarana na iaino ampahazarana fa aoka ny tsirairay avy Jesosy anokatra ny ao anatin'ny lalina, andrenesany ny feo anao hiresaka aminy. Iona ny aminao indray androany maraina Jesosy, fa fitaovana ihany tahaka n'ity micro ty ny mpanompon'Andriamanitra izay mitsangana ety, fa aoka ianao hibitsika ao am-pony tsirairay avy, aoka hiala ny fahazarana rehetrarehetra, aoka hiala ny tsy fifantohana rehetrarehetra, aoka hiala ny fahavarim-barianana rehetrarehetra, aoka hiala ny torimaso rehetrarehetra, fa aoka ny tsirairay avy ahitanao hiresaka aminy. Jesosy anao zao fotoana izao dia apetraka feno eo am-pelantananao. Ninona préparation, ninona zavatra mety nomanina Jesosy rehefa tsy avy aminao dia aza vela ho voateny. Mety hoe nanomana Jesosy fa ny azoko antoka kosa dia ianao no mahafantatra ny tsirairay avy izay nantsoinao eto amin'izao fotoana izao. Ianao no manendry ny tsirairay avy ho tonga eto, ianao no mitarika ny tsirairay avy. Dia aoka ianao ilay mahafantatra ny any anatin'ny fon'ny tsirairay avy lalina no hiresaka amin'ny tsirairay avy. Jesosy mitenena feno ianao zao toeran'izao, aoka tsy fahazarana, aoka tsy hizara fahalalana, aoka tsy hizara expérience, fa aoka hizara anao, aoka ianao no hitan'ny olona rehetrarehetra, dia aoka ianao Jesosy no voaray ny tsirairay avy. Fanamasino vangio ny tsirairay avy, mitenena amin'ny tsirairay avy, velomo ny tsirairay avy, atanjao izay reradreraka. Omeo herindray ireo izay mahatsiaro fa tena reraka ao anatin'ny ady izay lalovany. Fa raha izaho tsisy ninina haiko fa miantehatra tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Dia asaiko ianao azo toerana tahin Jesosy daholo dia era-bao kely aloha ny eo akaikinao tahin Jesosy era-bao ny eo ankavia dia era-bao ny eo ankavanana tahin Jesosy ianao eto noho ny aminy fiadanan'i Jesosy. Dia era-bao indray ny ao aoriana fiadanan'i Jesosy aminao dia ny ao aloha tenena izy tahin Jesosy ianao. Amen. Sekoly famahana olana androany fotoana avy amin'Andriamanitra ho anao zany. Alleluia. Fotoana avy amin'Andriamanitra ho anao zany sy fotoana famahana olana zany. Zao tsika dia ao anatina vanim-potoana farany. Anatina vanim-potoana farany zao. Tena hoe fotoana farany, tsy fantatra hoe roviany Jesosy no avy. Tsy fantatra hoe roviana no hiseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra izy, ary tsy fantatsika koa hoe roviana no aneno ny trompetra. Fa rehefa vanim-potoana farany dia fotoana fikirakiran'Andriamanitra fanaovana an'ilay détail eo amin'ny zanany. Ahoana kay rehefa dernière heure ao amina fampakaram-bady dia inona ny ataon'ny vehivavy? Inona ny ataon'ny lehilahy? Eo amin'ilay fotoana fampakaram-bady farany iny dia manantona an'ilay mpikarakara amin'izay. Eo amin'izay ny tonga maquilleuse na maquilleur, dia eo ny tonga ilay mpanao an'ilay finition rehetrarehetra, dia mikarakara an'ilay ho ampakarana satria eona amin'ilay mpampakatra. Vita ny famolavolana, tsy eo akory vao hanao fitnesy hoe mba hiena ny kibo raha ho an'ny vehivavy be kibo. Tsy eo ny fanaovana fitnesy, tsy eo ny famolavolana, fa eo amin'ilay ora farany eo no fikirakirana an'ilay détail, ilay faran'izay majinika indrindra mba ahafahan'ilay ho ampakarina ho tanteraka rehefa eona amin'ny mpampakatra.
dia izao tsika vanim-potoana farany. Dia rehefa vanim-potoana farany a, mino ahako fa tsika tsirairay avy ireo efa voavolavola ataoko hoe 80 firy 95%, 97% mitoetra antsika rehetrarehetra. Efa tena hoe voavolavola tena, satria taona maro zay talohan'izao vanim-potoana tena faran'izao efa resaka toetra foana no nalefa teto amin'ny sekoly. Resaka toetra, mila miova ny toetranao, mamelay eloka sy ny sisa. Fa zao amin'izay le vanim-potoana farany a, dia eto amin'izay zany tsika miandry ny fiheviam-pampakatra. Amen. Dia rehefa miditra ao amin'ny Genesis tsika dia izao ny zavatra hita hoe Genesis 2:2-9 a, dia 5:5 sy 7:7 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 2:2-9 dia 5:7 sy 7:7 dia izao voasoratra hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao Sa tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Eto zany a dia milaza ny Baiboly fa nanao Sa Edena tany Atsinanana Andriamanitra, dia avy eo a nalainy i Adama dia netiny tao amin'ny Sa Edena. Eo amin'ny 5:10 dia milaza hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny Sa Edena hiasa sady hitandrina azy. Ao a ajantsika eo angambany. Novolavolaina tany ivelany Sa Edena i Adama. Sa Edena taty namboarina, fa rehefa voavolavola i Adama, rehefa nanaiky ny volavolainy i Adama, efa tanteraka le Sa Edena nisy izay rehetra nilainy Adama, dia nalain'Andriamanitra amin'izay Adama dia nampidiriny tao amin'ilay Sa Edena izay efa novolavolain'Andriamanitra, efa namboarin'Andriamanitra mba hisitrahany Adama. Sekoly famahana olana tsy natao hitady izay ilayntsika. Inona ny zavatra mahatery anao androany? Fa miprograman'Andriamanitra tsy ianao hikatsaka izay mahatery anao. Fa ao amin'ny Genesis dia voasoratra fa rehefa voavolavola i Adama dia Andriamanitra no nitondra azy dia nametraka azy tao amin'ny Sa Edena. Tao amin'ny Sa Edena tsisy zavatra nitadavina intsony. Tao amin'ny Sa Edena tsisy hoe nandeha niasa be i Adama, fa nataony Adama nanaiky fotsiny petraka teo an-tanin'Andriamanitra dia novolavolainy Andriamanitra Adama. Dia rehefa voavolavola tsara dia nalain'Andriamanitra dia napetrany teo amin'ny toerana izay nisy izay rehetra nilainy. Raha materiel zany ny olanao androany dia iverina kely tsika ndana aloha manaiky ho volavolain'Andriamanitra, andao anaiky ho tefen'Andriamanitra, aza mikatsaka ninninina, aza mikatsaka materiel, fa tongavy eto amin'ny sekoly miombona amin'Andriamanitra manokana dia alay vonteny. Fa rehefa tena hitan'Andriamanitra ianao fa voavolavola dia alainy dia afindrany ao amin'ny Sa Edena. Ao tsisy zavatra katsahana, tsisy zavatra tedavina, tsisy zavatra hoe andeha hiketrika an'izao tsisy fiketrehanao, fa fisitrahana ny ao amin'ny Sa Edena, fisitrahana fotsiny ao amin'ny Sa Edena. Dia noho izany tena miangavy atsika andao anaiky ho volavolain'Andriamanitra. Amen. Andao anaiky ho tefen'Andriamanitra, andao anaiky anaraka fotsiny ny planin'Andriamanitra ho atsika tsirairay avy. Aleloia. Noforonina aloha ny zavatra rehetra dia avy eo novolavolainy Adama ivelan'ny Sa Edena, dia rehefa nanaiky ny volavolainy Adama dia nentina amin'izay hifankahita amin'ireo izay rehetra ilainy. Ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra, fa ny ambony ho azonao raisina fotsiny ihany zany. Tsy hoe anaiky ho volavolaina mba hisitraka ny zavatra rehetrarehetra, fa manaiky ho volavolaina mba ahafaly an'Andriamanitra izay namorona anao. Zay tsy hoe andeha anaiky ho volavolaina fa ty zavatra ty zany tsy hitako raha tsy ho volavolaina dia tsy ho hitanao mihitsy iny mandrakizay. Ao fanjakan'Andriamanitra dia natao ho an'ny olona izay mampifaly an'Andriamanitra, mila manao izay mampifaly an'Andriamanitra fotsiny. Ozy teo hoe vanim-potoana faran'izao. Rehefa vanim-potoana faran'izao vita ny famolavolana zany. Dia tsika indray zany izao ilay Adama vita famolavolantsika izay firy taona dia ozy izy tsika hoe Jesosy taona firy zay efa nandeha fiarako foana hatramin'izao nefa dia milatsaka ny ranomasontsika eo amin'ny teny mbola zao foana situation misy
Jesosy efa namboariko daholo ny fiainako, efa namela heloka, efa mamonjy sekoly foana zay teny rehetra efa nankatoaviko. Hatramin'izao nefa mbola zao foana. Dia te hampahery anao tsy olana io. Teneno eo akaikinao tsy olana ony zany hoe. Satria mety mbola tsy maharesy lahatra anao. Fa mbola tsy olana izay zavatra izay, satria rehefa vita famola volana ny vazy anankiray, dia tsy hoe vao vita famola volana izy dia tonga dia avoaka aseho. Fa ao aorianan'ny famola volana mbola amainina tsara aloha. Ao aorianan'ny fanamainana mbola tonga indray ilay mpanefy tanimanga, kikisany kely, asiany dorure dia ahodiny dia jereny. Ohatrany tsy mety ilay éclat dia efa fany indray dia averiny atao tsara. Eo ampanovana finition antsika tsirairay avy Andriamanitra. Alleloia. Io toerana mety misy antsika io androany rehefa tena nanaiky ny volavolaintsika. Tsy voatery hoe vao vita ilay famola volana tonga dia iny ianao fa lasa prime ministre. Fa vita ny famola volana dia mivoaka amin'izay ilay vazitany dia apetraka eo aloha, atao maina tsara aloha, dia asiana première couche na vernis dia andrasana maina indray aloha. Vita iny dia asiana dorure kely dia andrasana maina indray aloha. Dia vita indray iny dorure iny dia asiana deuxième couche na vernis dia andrasana maina indray aloha. Dia vita indray iny dia asiana farany dia andrasana maina. Dia rehefa avy eo amin'izay alaina ilay plateau dia apetraka ambony plateau amin'izay dia ao aorianan'izay vao entina apetraka any amin'ilay zavatra mety ho eritreretinao. Zay tsika vao mivoaka. Zay ilay tovavy ho afaka miseho amin'ny mpapakatra. Zay ilay tovavy ho afaka mandeha amin'izay iona amin'ilay tompom-bady. Fa tsy hoe vao vita régime, tsy vita volo, tsy vita vernis, tsy vita ninninina, volomaso, volokorona mbola lava be, tonga dia andeha hiseho ery. Tsy mety. Na dia efa nisy fotoana ary nanaovana régime, nanenana kibo, nanenana tsy haiko izay tokony ahena rehetrarehetra, dia mbola tsy maintsy mipetraka aloha, miandry aloha ny famola volana farany. Eo ilay fanaovana finition. Satria ho avy ny mpapakatra hitsena antsika tsirairay avy. Alleloia. Dia aza manahy fa tsy maintsy eo amin'ny mpapakatra tsika rehefa nanaiky ny volavolaina. Dia izao zany te hampahery anao eo ampanaovana finition zao Andriamanitra. Satria ho avy izy hitsena antsika. Raha hitsena antsika izy tsy hoe iza ny nahazo fiara, izay nahazo fiara aloha miakatra. Non, tsy zany. Fa iza nanaiky volavolaina aloha voaloha, dia iza nanam-paharetana teo amin'ny fanaovana an'ilay finition. Fa izay vita finition ihany no mitafy ilay fitafiana eo na mpapakatra. Amen. Amen. Fampidirana ihany izay. Ny olana zany tsika aloha tsy natao hitady matériel. Araka ilay noteneniko teo amboalohany teo. Fa mila manaiky volavolaina fotsiny. Volavolaina. Fa io zavatra io zavatra mety ho katsahanao io zavatra mety hoe taloha. Ataoko hoe taloha satria anao zao tsy mitsiritra intsony. Alleluia zany sa amen. Le zavatra mety nitsiriritinao teny amin'ny hafa rehefa vita volavola ianao dia alaina amin'izay ianao dia apetraka eo amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao. Aza mitomany ny toeran'ny hafa. Aza mitomany ny toeran'ny hafa, fa ny toeranao tsara lavitra ho anao noho le toeran'ny hafa tsy ritanao iny. Amen. Rehefa mety ny toetranao dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mety ny toetranao dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Iny foana ilay tenenina antsika hoe ny ao anaty aloha vao ny ety ivelany. Ny ety ivelany taratry ny ao anaty ihany. Amen. Romanina 8:19. Zao zavatra rehetra zao dia maniry. Miandrika maniry fatratra amin'ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy materiel. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy ireo zavatra eritreretintsika fa olana tsy tonga, zavatra ilaina tsy tonga eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe reraka be mandeha tongotra fa mila fiara mihitsy azany Jesosy. Tsy zany. Ny any anaty aloha. Fa rehefa mety ny ao anaty, rehefa mivoaka le mahazanak'Andriamanitra anao, toetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra, rehefa mivoaka le mahazanak'Andriamanitra dia inona ny zavatra voalasa?
rehefa voavolavoly Adama dia nentin'Andriamanitra tao amin'ny zavatra rehetra ilainy. Dia izay ny tenen'ny Paoly ange mandika ny tao amin'ny Genesis fotsiny zao zavatra rehetra zao dia miandry ny fampisehoana any Adama. Taloha Adama raraka fa ianao tsy raraka intsony manomboka androany. Amen. Taloha Adama niodina tamin'Andriamanitra tsy nankatohan'Andriamanitra fa ianao indray androany tena mijoro amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Dia izay koa voalazan'ny Paoly ao amin'ny Romanina 8:29 fantatsika. Izy aloha nahafantatra fa ianao ve aloha mahafantatra? Hozy izy Paoly ary fantatsika. Za koa mahafantatra. Antaniana eo akaikinao mahafantatra ve aloha ianao? Fantatrao ve fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra? Indraindray ampifamadia antsika io. Tsy tia an'Andriamanitra tsika fa mitady an'ilay zavatra rehetrarehetra hiara-iasa ahasoa antsika. Izany ny atao hoe olana goavana, problème fondamental de la dynamique. Olana goavana izany mampifamadika tenin'Andriamanitra. Tsika tsy natao aniraka an' Jesosy. Tsika tsy natao hifadianina mba hivahan'ny olana, fa natao hifadianitsika mba ahafahako manongotra an'ilay toetra ratsy. Za manongotra an'ilay toetra ratsy, atanjahan'Andriamanitra ny décision ako, raisiko ny décision, dia mifanamasina manatanjaka ny décision ako mba hialako amin'ny toetra ratsy. Amen. Ary fantatsika hozy izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa aza tapahana ny tenin'Andriamanitra fa toy izy hatramin'ny farany. Ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Tia an'Andriamanitra ve ianao? Tena io tsy ao anatinao dia fantatrao hoe tena tia an'Andriamanitra ve ianao? Io zany tsika tsy hanao resaka hoe fampandriana saina, hoe confession tia an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, nefany tsy tia an'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra hozy izy Paoly dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ny ahafantarana fa tia an'Andriamanitra dia mivoaka ilay toetra an'Andriamanitra ato anatiko. Ny ahafantarana fa tia an'Andriamanitra dia izay réaction an'Andriamanitra ny lasa réaction ako. Alléluia. Ka tia an'Andriamanitra ve ahako? Raha tia an'Andriamanitra tsy manana olana hafa aho akoatra ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Raha inona tsy mahazo toerana dia problème lehibe izany. Amen. Amen. Fa raha tia an'Andriamanitra ninona zavatra mety ho tonga eo amin'ny fiainako fantako. Avereny hoe fantako. Fa ny io zavatra io dia miara-miasa ahasoa satria tia an'Andriamanitra. Amen. Amen. Ny ao anatiny no miconditionné ny ety ivelany. Hozy izy ny apôstôly Jaona ry malala. Mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao tahaka izay hanambinana ny fananao ihany. Amen. Ao anaty aloha dia ny ety ivelany manaraka. Hozy Jesosy ao Matthieu 7:17-20 Matthieu 7:17-20 dia toy izany: ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara. Ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Io zany tsisy hoe azafaty fa voatengy tsy fidiny iny ny zavatra izay tao anaty. Dia nivoaka ny vava dia lasa voateny ilay izy na dia tsy tianao ho tenenina ary. Azo ratsy mamovo ratsy. Fa manomboka androany ndaontsika hitravy ny ao anaty. Fotoana izao anaovana finition antsika fa eo nampapakatritsika. Andao hitravy hikotrana ny ao anaty tena ongotana daholy. Izay tsy mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fantaritsika ny zavatra nitranga teo amin'ny Adama. Fa voanivoana tamin'ny teny izay nomen'Andriamanitra Adama. Dia lasa tsy nifanena tamin'ny zavaboary izay natao hisitrahany. Ao vao nandika ny didin'Andriamanitra Adama hoe aza kasihanareo ny azo eo voansa, dia lasa voaroka izy niala teo amin'ilay zavatra rehetrarehetra izay nanodidina azy. Indraindray ny olana eo amin'ny fiainantsika, tsy hoe indraindray fa ny olana eo amin'ny fiainantsika dia satria tsika tsy mankatoa an'Andriamanitra. Hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe
inona ny tenen'ny pasteur miamina teo? Azony, mila miazona, mila discipliné. Mila discipliné teneniny eo akaikinao. Ianao ve discipliné hoe? Fa mila discipliné tsika kay hoe? Votsitra le zavatra nitondran'Andriamanitra ny Adama satria nandika ny didin'Andriamanitra Adama. Dia indraindray nisy zavatra teo am-pelantanantsika fa nisorantsika an'Andriamanitra. Alleloia. Fa tampotampoka teo tsy hita le izy. Nivery ny Adama zany le Adama tary amin'ny Genesis. Nisy zavatra nandikatsika an'Andriamanitra dia ndroahan'Andriamanitra indray. Tsy le zavatra nitsoahan'Andriamanitra fa ianao no natosika Andriamanitra andana mivoaka fa tsy tokony ho ato ianao satria misy identité mifanipaka amin'ny natiora namoronana anao. Noho izany andehantsika mantatra ny ao anatintsika fa io fiainantsika io dia izay ato anatiko ihany. Za le azo, le ato anatiko le azo. Dia reto zavatra hitako manodidina ireo karazana ataoko hoe mety hoe tsy difficulté irery fa ireo zavatra vokatra hitako eto amin'ny manodidina eto amin'ny fiainako dia noho izay ato anatiko ihany. Tsy afaka hiandrandra zavatra tsara nefa ratsy natao anatiko. Tsy afaka hiandrandra fitahian'Andriamanitra nefa zary tsy miombona amin'ilay pahary. Amen. Tsy hoe maka fotoantsika hanamboarana ny ao anaty mba ho mety ny ety ivelany. Raha tsy izany mantsy dia mbola kristianina matérialiste ihany tsika. Le kristianina matérialiste ataovy izao dia ho tahian'Andriamanitra ianao, ataovy izao dia hirotobaka amin'ny fitahiana, ataovy izao dia hipoaka amin'ny miliara, ataovy izao dia maniraka an'Andriamanitra. Jesosy lala ny divay. Tonga teo Jesosy hoe tena tsy fantako tsy fantako nareo na avitaiza na avitaiza. Mo faninona kory zasy ianao raha vehivavy? Tandremo fa sao dia maka fotoantsika hanamboarana ny ao anaty mba ho mety ny ety ivelany. Fa raha Andriamanitra marina ny ao anatinao dia anao izay mampahazo aina azy ianao amin'ny fotoana rehetra. Raha Andriamanitra marina ny ao anatinao dia ataonao izay mampahazo aina an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Noho izany andao ametraka ambony miverina foana izay tsy haiko hoe expression ve sahana izay hoe considération an'Andriamanitra. Apetrao ambony ny considération an'Andriamanitra. Tonga eto izao ianao, iza ny hitanao? Pastera sandratra ve? Sa iza ny hitanao? Iza ny andrasanao? Fa eto Jesosy. Eto Jesosy. Dia eto Jesosy raha tena velona amin'izany ao anatinao. Tsy haiko. Fa eto Jesosy reto eto Jesosy amin'izao fotoana izao. Dia mijery anao izy. Miaraka aminao izy. Tonga dia miova ny ao anatinao sy ny fomba fiatrehanao fiainana fa miaraka aminao Jesosy. Raha tonga amin'ny fotoana tahaka izao ianao, tsy hoe fotoana mahazatra izao ifampijerijerena. Fa mila mametraka tsika ny toeran'Andriamanitra, apetrao amin'ny toerana tokony izy azy Andriamanitra. Io tsy amin'ilay fomba fitentsika hoe tena napetrako amin'ny toerana tokony isy azy mihitsy. Fa Andriamanitra izy. Ahoana ny fieritreretanao an'izany hoe Andriamanitra manoloana anao izany? Ahoana ny fieritreretanao an'izany hoe Andriamanitra mijery ny toe-ponao izany? Eto ange Andriamanitra dia eto izao izy mijery ny ato anatin'ny foko. Mijery ny ato anatin'ny foko Andriamanitra. Mila maka fotoantsika mamantatra marina ny ao anatintsika. Fa rehefa fantatritsika hoe eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia asorintsika ho azy ireo zavatra tsy mety ao anaty aloha voalohany indrindra. Ny ao anaty aloha voalohany indrindra tonga dia miova ho azy. Tamin'ny fotoana tamin'ny tapabolana tany amin'ilay fiangonana le nitandremana dia tao anaty adoration dia mifampitata ny zasy le zanako Nathaniel dia ao anaty adoration zany dia eo dia mivavaka dia potseriny le ry ny tanako, potseriny ty tanany ity dia valiko koa izy dia potseriko koa ny tanany sady ao anaty adoration dia eo dia potseriny dia valiko ihany. Dia teo amin'izay dia sokafan'Andriamanitra amin'ny masom-panahiko, sokafany ohatr'izao. Dia ny zavatra hitako izy mandinika ny foko.
tonga dia mandinika ny fo izy dia tonga dia tsisy miafina, tonga dia tsisy miafina. Dia Andriamanitra tsy mibedy hoe ino ty ataonao, eto mifanatraiko anao matory tsy oatra zany nataon'Andriamanitra, fa tonga dia renao no ny ao anatin'ny fony, tonga dia ohatran'ny malahelo izy hoe zange eto zange mandinika ny fo tena mijery ahako, dia tsapako tao anatin'ilay izy. Fa eo Andriamanitra dia mandinika ny fo izy dia mamantatra ny ao anaty, mamantatra dia mandinika ny ao anaty. Dia ndraiko te hitahantsika loatra Andriamanitra, tena tsy tiantsony hoe hisy zavatra ahoana re hisy zavatra tonga eo anaty fotoana tahaka izao ihany nefa manao zavatra hafa. Tena mampalahelo an'Andriamanitra zany, tonga ao anaty fotoana nefa misaina zavatra hafa. Fa anaty fotoana ohatran'izao zany tokony hoe mahita an'Andriamanitra tsika tsirairay avy, tokony hoe io Andriamanitra dia mijery inona ny atao anatin'ny foko, inona dia tsy hoe matahotra an'Andriamanitra io Andriamanitra dia andeha hiafina, fa manaja an'Andriamanitra. Rehefa hoe fotoana fiankofana dia ataovy 100 isan-jato ny fiankofana ho an'Andriamanitra. Rehefa fotoana fienoana teny dia sokafy 100 isan-jato ny fonao, andraisana 100 isan-jato ireo teny izay apetraka Andriamanitra, izay omen'Andriamanitra anao. Aleloia. Za zao nkanazo ato aloha rehefa voatendry hoe hitory teny dia lasa ako dia mandray noty, mandray toriteny koa aloha. Fa ao anaty fandraisana toriteny ny ataoko maka révélation. Hoe ty zavatra ty mety hotoriako amin'ny manaraka, maka révélation eo ampandraisana toriteny, eo ampandrenesana toriteny. Tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ny toe-poko, tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tena mitaky discipline, tena mitaky Andriamanitra hoe rehefa mizara Andriamanitra dia raisina daholo aloha. Azontsika ve? Mety zany karazana détail zany no tsy ahafahan'Andriamanitra tena hoe mahazo aina tanteraka eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ilay fiarahana. Satria eo amin'ny fotoana raha ohatra hoe mizara teny zao, ohatra hoe pasteur Rodolphe, dia mahafinaritra be ilay révélation, dia lasa tiako zany, raisiko zany, dia ohatra misy hevitra tonga ao an-tsaina dia ohatra mandray an'ilay révélation hotoriana ny manaraka, fa tsy misitraka ny fahafenoan'ilay teny izay zarainy eo. Dia lasa fitaka eo anatrehan'Andriamanitra, fitondran-tena tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra, tonga eto an-tranon'Andriamanitra ihany nefa mizarazara ny ato an-tsaina, tia mandray teny tia mikapte révélation mba hotoriana ny manaraka. Izay nkahako izay, fa mino fa nareo rehetrarehetra tsisy ohatr'izany mihitsy. Aleloia. Fa nanomboka tamin'izay tena tsy mitovy, tsy satsony ala dia hoe eo pasterinjiva mahafinaritra ve, fa tsy sahana dia hoe hiresaka kely atsy na ana, satria eo Andriamanitra dia mijery izy dia te hikarakara izy. Noho izany tsy tokony mihitsy hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra anao zavatra hafa isika. Raha ohatra zao fotoana anao any am-piasana, tiako ny tenenan Jesosy dia mba zaraiko amintsika, ilay izy mety tsisy mahita, mety ianao ny responsable ao am-piasana, mety hoe afaka miditra amin'ny ora tokony hidiranao ianao dia afaka mivoaka amin'ny ora tokony hivoahanao. Fa rehefa adiny 9 no ny fanarahanao tamin'ny tompona orinasa, efa ao ny adiny 9 anaovana ny asan'ny orinasa. Raha teto zao docteur Eoanina dia efa maninona mangina be ato amin'ity fiangonana katolika ity. Azontsika ve? Ndray mpandeha za tsy pikilavaka, tsy pikilavaka zany hoe mikilavaka foana zany, fa ndray mpandeha ohatrany hoe niala aloha tao am-piasana. Dia tenen'i Jesosy hoe marina fa tsisy mahita ianao, fa za mijery anao. Fenoy io ora io, fenoy io ora io, na tsisy mahita ary, fa mijery atsika Andriamanitra, mandinika atsika Andriamanitra. Indraindray tsika hoe ty ampiasana ty tsisy mpiara-mivavaka, ty tsisy hvkl, ty tsisy frera, tsisy sœur, dia manao izay tokony atao.
fa miteny anao a mandinika anao Andriamanitra. Halleloja. Andao marina, andao mahitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy mahita ngeny ao anaty telefônina anao. Za zao raha mizareto dia mijery ny toepoko Andriamanitra. So dia hitifitr'olona ny atao anatin'ny toepoko. Fa raha vao izay tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Fa inona mesazy asain'Andriamanitra zaraiko dia izay ihany no zaraiko. Halleloja. Considération an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetrarehetra. Mila mametraka ny toerana tokony ho an'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra. Izany ny atao hoe fiankofana marina. Amen. Efa nizaraiko tao anatina témoignage ihany tamin'ny zoma hoe anisan'ny fandriky ny devoly amin'izao vanim-potoana farany izao ny tsy ahatanteraka atsika amin'ny fotoana isehoam-papakatra eny amin'ny raha ho any lanitra. Dia inona ny ataon'ny devoly? Omeny occupation be da be atsika. Occupation ty. Dia amin'ny alina zafady reraka Jesosy misaotra anao ny amin'ny zoriny androany atory ndray raha kofy amin'ny ranao raha maneno androany alina ny trompetra dia mba tsarovy ao dia fo maraina indray reraka tamin'ny alina dia fo maraina dia misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny heriny androany sady miakanjo manao hoe Jesosy atolotra anao ny tenako raha kofy amin'ny ranao izay menakavy taio ny ankizy anao examen ny ankizy androany omeo saina nananananananana fa hoe ozy izy Andriamanitra tamin'ny heriny androany iza no manandanja indrindra eo amin'ny fiainanao. Fa zay manandanja indrindra eo amin'ny fiainanao no ataonao voalohany dia ataonao farany dia ataonao eny anelanelany. Tsy tafapetraka le fiadana an' Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tafapetraka iny fiadanana iny raha ohatra ka tsy manokana fotoana ianao matotoko fa 4-5 le secret place matotoko fa 4 raha vao tsy makao amin'ny efitranonao mangingina ianao manokana fotoana iresahana amin'Andriamanitra, tsy tafatoetra iny fiadanana iny. Afaka manana fiainam-bavaka tsika mivavaka amin'ny fotoana rehetra mivavaha mandrakariva, afaka tsireraka tsika fa le fiadana an' Jesosy tsy ahazo aina atao anatiko raha vao tsy manokana fotoana le priorité aloha no ataoko voalohany dia mipetraka aloha dia mitombona mihaino an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, micommunier amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Alléluia. Sekoly famahana olana androany iza ny tena manandanja eo amin'ny fiainanao. Le journée ve matahotra ve ianao sao dia tsy ho vita ny asa, matahotra ve ianao sao dia ho tara ary. Andriamanitra ve lohalarana eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany andao ho reglena izany zavatra izany. Maninona kay ny sambo no tsy zakany tafio-drivotra, tsy zakany tafio-drivotra ny sambo satria tsy hoe fasika ny ataony any ambany, fa tsy maintsy mavesatra aloha ny any ambany, tsy maintsy mavesatra aloha ny atao any ambany. Dia rehefa tonga ny tafio-drivotra dia tsy miozina ny ariam-bo fotsiny mety mihetsika fa ny fototra efa mafy. Fa izay no mahatonga antsika rehefa tratra amin'ny problème tonga dia misavily vol be, tonga dia Andriamanitra ahoana ty, Andriamanitra ahoana ty, satria maninona tsisy an'le fiombonana tamin'Andriamanitra tao amin'ny voalohany tao. Manomboka androany Andriamanitra aloha ataovy mafiorina tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra na dia tonga mony sekoly ary ianao rehefa avy eo. Alléluia. Avereno aloha iza Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, iza marina Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra tena mandinika antsika tsirairay avy dia mandinika ny toepo. Eto izao mpizarana teny dia mijery ny toepo izy. So dia mahita olona ianao, mahita olona ve ianao miresaka aminao, sa mahita Jesosy miteny aminao. Fa tokony Jesosy no hitantsika, tsy tokony olona no hitantsika fa tokony ho Jesosy, tokony feo an' Jesosy ny renao,
dia ohatran'izay koa ao anaty situation mahita an'izy ianao, mahita situation ve sa mahita Jesosy? Mahita an' Jesosy manamboatra anao ve ianao ao anatin'ny zavatra lalovana eo, sa mahita situation mavesatra? Ao anatina finition ngentsika zao e, ao anatina stadina famolavolana dia hipasse eo amin'ny finition zao dia mahita an' Jesosy mikarakara. Alléluia, alléluia. Ozy izy Paoly Koritianina faharoa fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Moa tsy fantatrareo va fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Ao anatinao ve Jesosy? Raha vao mbola misalasala ianao atolory an' Jesosy amin'izao fotoana izao. Fiainanao Jesosy atolotra anao momba rehetrarehetra. Ny saiko, ny sofiko, ny foko, ny vavako, ny lelako, ny masoko, ny lalandrako, ny tovako, ny fitaovam-pananako, ny rehetrarehetra atolory an' Jesosy. Ao anatinao Jesosy, tokony ho ao anatinao Jesosy raha efa nanotra ny tenanao ho an' Jesosy ianao. Inona ny ataon' Jesosy ao anaty? Mijery ny foko izy dia mandinika ny voako. Ao anaty Jesosy dia mijery. Za zao tsy afaka hahita ny atao anatin'ity trano ity. Raha ery amin'le ivelany ery. Fa ato anatiko Jesosy dia mijery an'izay izy. Inona ny atao anaty? Inona ny atao anaty? Inona ny zavatra mbola ekeko mipetraka atao anaty ato? Inona ny zavatra miditra amin'ny masoko dia ekeko hiditra atao anatin'ny foko? Inona ireo resaka mandeha eny ivelany eny dia ekeko eken'ny saiko dia alatsako atao anatin'ny foko? Inona izay zavatra izay? Fa raha fantako marina fa ato anatiko Jesosy, tsisy zavatra tsy ampahazoaina an' Jesosy ekeko hiditra atao anatin'ny foko. Alléluia. Satria mijery ny foko izy dia mamantatra ny foko. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Za Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Ny fanontaniana tokony apetrako amiko amin'ny fotoana rehetra zany dia zao hoe mifanitsy amin'ny ao am-pon'Andriamanitra ve ny ato anatin'ny foko? Mifanitsy, mifanandrify amin'ny ao am-pon'Andriamanitra ve ny ao anatin'ny foko? Efa nyteneniko teo tonga eto zao sa izara teny. Inona marina tena toe-poko eto am-pizarana teny? Hitivitr'olona ve? Tsy marina zany. Teny tiako zaraina ve ny zaraiko? Tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra zany. Tsy mahitsy zany. Teny azahoana tanjona manokana ahitana avy sa teny manondro an' Jesosy? Teny napetraka Jesosy ve no zaraiko? Satria Andriamanitra mahafantatra ny olona ho avy eto amin'izao fotoana izao. Fantany amin'ny antsipiriany ny detay-piainantsika tsirairay avy dia izy mandefa teny hoe zao tenitenenina, satria izy no fanasitrananao anao, izy ny vahaolanao anao. Amen. Verina koa tato ato hoe communion personnelle, communion personnelle, ny fiombonako manokana amin'i Jesosy no miantoka ny fandrosoko sy ny fiazonana ny fiainana mandrakizay ato anatiko. Tsara ny tonga eto mandray teny iraisana ahafahantsika manomboka zavatra, teny iraisana ahafahan'ny tsirairay avy manomboka zavatra eo amin'ny fiainany, fa tsy antoka ny fiainana mandrakizay ho anao izay zavatra izay, fa ny communion personnelle anao amin'i Jesosy izay ihany no hamaritra amin'ny mandrakizay anao. Raha teny eto zarainy eto no entinao dia etrenao fiainana mety afaka manomboka ianao, fa raha misesisesy ny olana dia mino fa tsy eto izay olona izay dia hianjera ihany izay olona izay. Ny olona izay mandray teny manokana avy amin'i Jesosy, ny olona izay manana fiombonana manokana amin'i Jesosy ihany no maharitra mandrakizay. Alléluia. Mety tsy resy lahatra ianao. Fa izay ihany no miantoka, no azo antoka amin'ny fiainana mandrakizay. Inona? Amin'ny fotoana iny ianao miresaka amin'i Jesosy. Ianao ve efa nandre teny avy any amin'i Jesosy? Samsona nge
Samsona zanaka Manoa ny anaran'ny vadiny aloha tsy voalaza. Fanresahan'ny anjely Manoa hoe hiteraka zazalahy ianao dia io zazalahy io no anafaka ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Dia rehefa nandeha ny fiainan'ny Samsona, voateraka Samsona dia nietsehany fanamasina. Vao nietsika amin'ny fanamasina dia matanjaka Samsona. Indray mpandeha Samsona no nitaraina tamin'Andriamanitra satria nangatety izy. Ao mpitsara toko fa 4 angambany izay raha tsy fa 5 andao nge sokafantsika kely amin'ny Baiboly. Aiza mpitsara zany? Ao anaty Baiboly zany. Rasoary. Mpitsara toko fa 5 andininy fa 7. Teo ihany Samsona no niresaka tamin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary nangetaeta indrindra izy zavatra nilain'ny vatany no niteneniny tamin'Andriamanitra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe ianao no nanome izao famonjeny-dehibe izao tamin'ny tanan'ny mpanomponao ary ankehitriny efa ho fatika etaeta aho ka enjera eo an-tanany tsy mifora. Dia nampitresahan'Andriamanitra ilay fitoerana inona hono? Hoboka tan'le ka niboboka teo ny rano ary rehefa nisotro izy dia nody zany hoe nenon'Andriamanitra ny fitarainana. Eno tsara. Samsona vokatra avy amin'ny tenenan'ny anjely tamin'ny rainy, tamin'ny reniny azafady. Dia rehefa nitenenan'ny anjely hoe hiteraka zazalahy ianao dia ny anarany dia izy no anafaka ny Israely amin'ny Filistina. Dia niverina indray mpandeha ilay anjely, nitantara an'le nisehon'ny anjely tamin'ny Manoa ny reniny Samsona. Dia rehefa nitantara dia ao amin'ny toko fa 4 angambany izay dia mbola nangataka indray Manoa hoe mba tia hita an'izany anjely zany fa ndaontsika hangataka mba hiseho amintsika indray mpandeha le lehilahin'Andriamanitra le anjely. Dia niseho indray mpandeha le anjely fa tany amin'ny vadiny Manoa ihany. Dia rehefa niseho le anjely dia lasa ny renin'ny Samsona niazakazaka nakany amin'ny Manoa tany an-tanàna dia niveriny izy sy dadan'ny Samsona sy ny mamany dia tratrany teo le anjely dia niresaka tamin'ny anjely. Samsona tsy nanana communion tamin'Andriamanitra. Ny zavatra tiako tenenina tamin'ilay tantara teo, ianao mila mangetaeta hiresaka amin'Andriamanitra. Mila maniry ianao hiresaka amin'Andriamanitra. Aza mionona fotsiny amin'ny teny zaraina eto. Tsara be ny teny zaraina fa mila ianao manokana miresaka amin'Andriamanitra. Inona ny teny raisinao tamin'Andriamanitra? Fa zay teny tsy niraisinao tamin'Andriamanitra tsy hampiorina anao, mety hampientanentana anao fotsiny dia avy eo ampy, ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra, ampy anombohana ny teny izay raisitsika eto amin'ny fanatrehany. Fa Samsona tsy voatahiry satria tsy niona tamin'Andriamanitra, tsy nanana fionana manokana tamin'Andriamanitra, tsy nandreteny tamin'Andriamanitra. Na dia ny fenona amin'ny fanamasina ary Samsona, na dia nietsehan'ny herin'ny fanamasina ary Samsona, lavo satria tsy nanana fionana tamin'Andriamanitra. Ohatran'izay koa Miriama sy Arona. Miriama sy Arona raha oharina amin'ny Mosesy 2 sy 1. Mosesy ohatran'izany izy rehefa miteny mipekaye. Fa Mosesy niona tamin'Andriamanitra, nandrefeo avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra natrehan'ny Mosesy dia mafy lavitra noho ny zavatra natrehan'ny Miriama sy Arona. Fa satria Mosesy nandray teny avy any amin'Andriamanitra, ninona sedra ny lalovany teo dia nijoro Mosesy. Dia inona zany mampisavily volina anao io? Inona mampikorotana anao? Inona mampikorapaka anao? Andana miona amin'Andriamanitra. Tsara mandray révélation fa rehefa voaray ny révélation andana miombona amin'Andriamanitra. Ao anatina situation fantaro inona ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'io. Mila mieno an'Andriamanitra ianao. Aza mandeha ampahazarana, aza zatra tolora-potsiny fa andana maka ao amin'Andriamanitra.
andana mieno an'Andriamanitra reto a. Amen. Ao a Samsona, Miriama sy Arona tsy niresaka tamin'Andriamanitra fa nionina. Josoandray Mosesy niakatra tany tendrombohitra zanak'Israely taty amin'ny lemaka. Josoa tao atenatenany 40 jours et 40 nuits fa Josoa ny saina teny mino marimarina fa niresaka tamin'Andriamanitra foana Josoa tao atenatenany tao. Fa tsy eto aloha iandry amin'ny Mosesy niresaka tamin'Andriamanitra teny dia ndao aloha anamboatra kanety dia anao iny. Non, tsy nanaharinahary fotoana Josoa fa nifantoka tamin'Andriamanitra. Aiza ny fifantohanao? Mpanompon'Andriamanitra no mitravo be. Mpanompon'Andriamanitra no mitokana be. Tsika eto atenatenany misy vahoaka ery. Aiza ny fifantohantsika? Iandry an'le teny hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ve sa hanana communion manokana amin'Andriamanitra? Aiza ny fifantohanao? Fa tsy fotoana izao hipetrapetrahana intsony. Tsy fotoana izao hiandrasana intsony. Rehefa tonga ny teny raisina ny teny, fa inona ny teny voarainao amin'Andriamanitra? Zay tsy nahazo teny tamin'Andriamanitra rehefa tonga ny tafiotra mety hianjera daholo. Alléluia. Alléluia. Inona ny tombon'ny Petera? Petera nge bandimpanao betizy. Sady Petera audacieux, tonga dia sasa, voanina tonga dia izy zany tonga dia raha Petera zany tamin'izany nisy ONU dia tany amin'ilay VNU, volontaire des Nations Unies. Vao misy izany anany tonga dia lasa lery, lasa foana Petera. Fa ny nampiavaka amin'ny Petera, nijanona teo amin'i Jesosy, nandray teny avy any amin'i Jesosy. Misy mpianatra nanaraka an' Jesosy vokatry ny etaetany, fa Petera nantsony Jesosy andao anaraka. Ahoana ianao? Eny tahiny Jesosy. Mila mandray teny avy amin'Andriamanitra ianao. Mila atao mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny fo. Ny tombotsoa rehefa mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny ao anatinao. Dia izao mivolazany tantara faharoa toko fa 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Matetika tsika mitady ny famonjen'Andriamanitra. Fonjeo amin'ity zavatra mahazo aty amin'ny fahadianina mba hialana amin'ny situation. Fa voalazany tantara faharoa toko fa 9:7 fa ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra. Ao anatin'ny tany rehetra Madagasikara sa tsy ao anatiny? Tena sura ve anao fa ao anatiny aloha? Tena sura? Mijery anao zany Andriamanitra. Teny jeren'Andriamanitra mahitsy amin'ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra ve ny fonao? Mifanitsy, mifanandrify ao anatin'ny ao am-pon'Andriamanitra ve ny ato am-poko? Tena zay takian'Andriamanitra ve ny teneniko? Tena zay sain'Andriamanitra ve ny sainiko? Rehefa tsy izy dia esory esory. Fa ozy izy voalazany teny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra eto Madagasikara mba hisehony aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Aza mitady ny famonjen'Andriamanitra. Vonjeo amin'ity ahy, vonjeo amin'ity ahy. Ampahitsio fotsiny ny fo. Avoay fotsiny ny toe-potakian'Andriamanitra. Dia tonga Andriamanitra. Tsy mila atsona fa tonga fotsiny izy. Amen. Amen. Salamo 84:11. Salamo 84:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra. Fahasoavana sy voninahitra nomeny Jehovah. Tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Betsaka ny olona mitady zavatsoa. Betsaka ny olona mitady ity zavatra rehetrarehetra ity. Tsy tena hoe futilité zany. Fa mpanao salamo dia nomena fahendrena hatakatra. Fa tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Le olana, le zavatsoa eritreretinao tsy tonga eo amin'ny fiainanao. Nefa ianao tsy manome an'ilay toe-po mahitsy. Aiza ary izany. Ianao mieritreritra hoe tomobile nefa tsy hisy pneu efatra. Moto nefa tsy hisy pneu akory. Aiza tsy mety zany e. Impossible zany. Omeo fotsiny ny toe-po mandeha amin'ny fahitsiana. Dia aleo Andriamanitra anao ny ambiny. Amen. Amen. Misaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoana izay ahafahantsika mifampisara. Ny teny ohatran'izao moa dia tsy hoe ho tonga fahalalana aty anatintsika.
fa raha fahalalana dia tsy ilaina akory satria raha diplôma tsy diplôma ny ilaina fa toetra tsara ny ilaina. Tsy diplôma ny ilaina fa toetra tsara ny ilaina. Be da be ny olona manana diplôma fa mifanontaniana hoe le toetra ve tsara. Fantaritsika ve ny tantaran'i Josepha e? Fantaritsika sa tsy fantaritsika? Inona ny diplôma an'i Josepha? Misy mipetroka be tsy aloha tsisy. Ny diplôma an'i Josepha tsy haiko aloha fa tsy voasoratra. Fa ny zavatra hitako tsy nianatra izy. Ho amin'ny mpianatra rehetra menara sao dia hoe ajanoko amin'izay ty fianarana ty fa tsy ilaina diplôma. Fa toetra tsara aloha. Jerevo tsara be da be ny tandapa tao a Babilôna. Fa izay nanana toetra tsara ny fanaraka ny fanandrify tamin'ny toe-pon'Andriamanitra no nahazo ny toerana ambony indrindra. Ka inona ny katsanao eto amin'ity tany ity? Toerana ambony indrindra ve? Sa fankasitrahan'Andriamanitra? Andao hikatsaka ny fankasitrahan'Andriamanitra tsika. Amen. Andao hikatsaka ny fankasitrahan'Andriamanitra. Eto tsy fandratovana fahalalana eto amin'ny sekoly. Eto tsy fandratovana hoe izao indray ny révélation, izao indray ny révélation, izao. Tsy ilaina izany. Hoy izy ny tenin'ny soratra masina. Miteny izay lazain'i Jesosy dia natao fiainana. Fiainana avereny hoe fiainana. Ilaintsika mianatra. Fa sao dia mijanona fahalalana fotsiny ny teny izay voaraintsika. Satria na Jesosy ara dia nampianatra. Marka 11:17. Izay voalaza eo amin'ny voalohany eo. Dia nampianatra Jesosy. Nampianatra Jesosy. Fa rehefa avy nampianatra Jesosy dia nizara fiainana nefa izy nizara fiainana izy tao anaty fampianarana. Amen. Izay ny voalazan'ny Jaona 6:63. Ny teny izay lazaiko taminareo dia fiainana. Fanahy fiainana. Tsy fahaizana ny ilaina fa toetra tsara. Raha sady manam-pahaizana ianao ny tsara toetra dia rahin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleloia. Tena ilaina izany ary ilain'ny firenena izany. Fa aiza fanontaniana aza mijery an'ilay diplôma aloha. Fa manahoana ny toetranao? Tsara ve? Tsara ve ny toetrako? Za mandinika an'izany isan'andro. Nety ve iny zavatra nyteneniko iny? Nety ve ilay zavatra nataoko? Nety ve ny réactionako? Mifanaraka ve? Dia mba tsy hahatonga anenina foana isak'izay zavatra mandeha alohan'ny hanao zavatra dia mivavaka. Jesosy aoka ty molotro ty tsy hiteny zavatra ampalahelo anao. Aoka ty sofiko ty tsy ho fanaripako fa ho triage izay tsy izy dia tonga dia tsy mahare mihitsy. Izay tsy izy tonga dia tsy re. Dia mahagaga fa rehefa mahalinanao ilay izy dia ataon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hanao zavatra tsy mahalinanao zany. Zava-panahiny resahako fa tsy harena. Nisy fotoana namonjy entretien dia natsoiny olona andao antsika mba hiresaka tenana dia niresaka teo dia eo am-pianona ilay izy efa mivavaka tsika dia ampiresahana amin'ilay olona eo dia gaga be fa ohatrany tsy mahareninina mihitsy ohatrany badenina be zany ao anatin'ilay fanaovana entretien. Tena badenina be dia dia mandany ohatrinona ny anina ilainao dia zao dia tsy resa-bola ho alay izy fa anina dia ka izay mantsy zao dia mandeha eo zany marchandage ny ady varotra. Dia zaho anatin'ilay izy ohatrany badenina be. Teo aloha mbola tsy tonga saina fa badenina be tsika. Tena tsy haiko ohatrany hoe any monde hafa zany ohatrany hoe olona atao anaty scaphandre dia alefa any anaty any ambanin'ny rano be any dia tonga dia le migobogobona be ireny ny sofina. Dia raha ohatra dia efa tena hoe natao farak'izay kely mihitsy zany ilay izy. Ilay fifanarahana zany dia ny zavatra nisy dia mbola tsy raikitra ilay izy. Vita amin'izay ilay izy dia mivoaka tao anatin'ilay entretien dia niresaka tamin'i Jesosy Jesosy fa ahoana fa maninona? Tena zaho izy efa tsy niteny mihitsy ianao mbola napidina ihany. Izany hoe na natao lafo be ary iny na nataonao faran'izay mora tsy nety tamin'i Jesosy. Azonao ve amin'ny fotoana rehetra mila conscient fa eo Andriamanitra dia tsy tokony ny aviako no teneniko fa tokony mihaino azy aloha vao manambara izay zavatra reko taminy. Amen. Amen. Misaotra an'i Jesosy fa mbola mena fotoana foana tsika ianarana. Fiainana fanazarana angety
exercice ao fa rehefa aneno ny trompetra le fankatoavanao androany ny antoka ny fiakaranao andeha eny amin'le trompetra aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa maneno ny trompetra iny kosa aloha tonga dia akatoaviko teneno eo akaikinao odoy e tsisy magia io tsisy magia io zay anazaranao ny fiainanao androany a zay toetranao zao a no toetranao amin'ny fieviam-pampakatra eny amin'ny raha hoan'lanitra dia ndaontsika tsy hanao fiainana metsara velatsia ndaontsika tsy hoe rehefa atao amin'ny sekoly voatokotran'izao ihany tsy hoe anina tsy raha sorta mahazatra anao any amin'ny fiainana andavanandro sorta anaovana eo mety hoe mahitsy be zany a fa rehefa tonga Jesosy a raha tsy akasitrahany iny sorty iny a tany amin'ny fiainanao andavanandro tsy ho ankasitrahany iny a rehefa miseho eny amin'ny raha hoan'lanitra iny izy akoatra ny hoe akanjo mandry hoe anao sizy rery zany tsy haiko aloha e mety hoe mahitsy be zany a fa tahin' Jesosy ianao anatin'ilay izy tena mila zany tsika mamerina miloany ny considération atsika an'Andriamanitra averenao amin'ny loany eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao mijery anao izy mandeha eny an-dalana ianao eo akaikinao izy mieno anao izy mijery ny masonao hitany ny zavatra jerenao hitany ny zavatra eritreretinao hitany ny zavatra interpretenao fanontaniana hoe zay ve le zavatra ao am-pon'Andriamanitra mandeha mahitsy eo imason'Andriamanitra ve raha omena lohateny zany sekoly androany dia hoe mandeha mahitsy eo imason'Andriamanitra mila mandeha mahitsy fotsiny mandeha mahitsy fotsiny amen andaontsika haka fotoana tena hoe manokana fotoana e rehefa anao trano ny olona dia tsy fasika na lefa voalohany fa ny fiantsonana iny dia hoe pose de la première pierre vato aloha ao apetraka aloha iny ao a dia vao mifoha ianao apetrao Jesosy omeo toerany Jesosy fenoy an Jesosy ny ao anatin'ny fonao fa ozy izy le mpanompon'Andriamanitra tany France zay hoe raha tia very ty raha misy vera zao eto raha tia very ty tsisy ninona le vera hoe misy inona atao anatin'ny ty dia misy ny teniny sasany hoe vidy dia sasany miteny hoe misy zavatra ao feno ve ty sa tsy feno feno fa inona mameno an'le vera rivotra ve rotorotom-piainana ve sa Jesosy fenoy an Jesosy dia tsy afaka hidirany zavatra afa-tsony alleloia ndaontsika hitsangana hisaotran' Jesosy ny angatako aminao hoe aorianan'izao fotoana izao ndana mivavaka ndana miresaka amin'i Jesosy eto izao Jesosy dia mijery anao inona marina ny ao anatin'ny fonao inona ny ao anatin'ny foko dia mandinika ny toe-poko Andriamanitra tia hita ny fony ao anatin'ny foko Andriamanitra ozy izy ny Galatiana 4:20 voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana fa tsy izatsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko aoka ho tena Jesosy zato isanjato ny ao anatsika tsirairay avy tandremo sao dia tonga eto mba hivamy problema tandremo sao dia tonga eto mba ho sitrana tandremo sao dia tonga eto mba tandremo fa sao dia tsy Jesosy no andrasanao eto fa mila fenao an Jesosy ianao ndaontsika hivavaka hoe Jesosy mifonany amin'ny tsy fanomezako ny toerana tokony isy anao teo amin'ny fiainako fa manomboka androany Jesosy averiko izany eo amin'ny fiainako ao anatin'ny foko any amin'ny asako eo amin'ny andavanandrom-piainako Jesosy tsy maninona izay zavatra mety mitranga fa atoko mahazo aina ianao eto amin'ny fiainako Jesosy anaja ny orinasa ako satria ianao mitaky toe-po mahatoka eo amin'izay nametrahanao anaja manodidina satria ianao mitaky toe-po tahaka ny nanajanao ny hafa satria Jesosy ianao tsy nitady olona tanteraka fa tahaka ny vavahanao tahaka ny nandeferanao no andeferako ho an'ny hafa Jesosy hivavahako ho an'ny hafa mba hiovany zareo koa raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa niresaka taminay ianao mankasitraka Jesosy amen ndaontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra ndaontsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanatitra trantsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra ao nozy ny tompo andro amin'ny maraina salama hoany ianao mila mandeha mahitsy rehefa mifanaraka tamin'ny mpampiasa rehefa mifanaraka tamin'ny tompon'ny orinasa
ohatrany hoe kipitsony zany a fa eo mantsy le hoe ao ambany fahasoavana rahalahy mba fahasoavana rahalahy to de sady tsy mipointe no mandroaka devoly rehefa tonga ny ampitsiny iny mba tsy asika amin'ny mpampiasa tena jareo tsara fa nitsian'Andriamanitra le izy androany a fa tsy zay a fa tsika tokony exemple tsara hoe rehefa tokony ho feno le ora de tokony ho feno a le ora ary fomba fitenin'ny tompo moa mijona toko faharoa fenoy ny siny de nahazo teny koa paster fenoy ny ora de ohatry maheno feoko hoe fenoy ny sekoly tsy haiko ohatry maheno fa samy mandray moa zany tsika eto alleluia afaka maheno alleluia sa amen zany hitandratreva le zavatra nomena le izy de ohatry ny tsy hitanao zay anaovana azy de ohatry manaonao zay tianao ianao de ianao zany sady PDG ny PCA ny CIO no Messi no tsy fantatra fangaro daholy tsy fantatra tsony le misy miteny hoe Messi ahoany tsy fantatra tsony hoe voavonjy ianao sa mpamonjy zany ianao le vonjenany anankiray ihany ny mpamonjy Jesosy de mila averitsika zay tena avereny tsara mihitsy zay hoe mandeha mahitsy zay a rehefa tokony fotoana ho an'ny ankonana de mba tena fenoy le fotoana ho an'ny ankonana aka le izy paster aleoko mamaky baiboly zay miresaka vady aman-janako miareta atory mamaky baiboly fa fenoy ny fotoana miaraka amin'ny vady aman-janaka aloha le ankizy kely tsy azonao ataonao miaro tory miaraka aminao fenoy aloha fotoana miaraka amin'iny ankizy iny aloha mihaino ve tsika satria tsy paster iny ankizy iny fa zaza zay koa mbola révélation hitako voainga zay tsy paster iny zanako iny fa zazakely ianao nefa misaina be misy tena tsy milalao tsontsika de paradisa fa izy mbola te hilalao de mila mahitsika mato tanao misy zavatra be dehibe zany ao a de rehefa tonga eto fanatrena zay le tenen'ny pasteur atao a de aoka ianao izy tsy saina zavatra fa tena zay mihitsy ny tena fizantoetra mihitsy le mitondra zanaka miara mivavaka eto ka ianao aty le tena le mandray an'io izy j'ai faim hein raza de misavatra ny tenen'ny tompo be dehibe teo misy zavatra mila amboarina mila tezaina koa le ankizy satria ianao zany tsy etiko mivavaka ntsony mila entina izy ka zarina tsy kelikely fa izy kosa aloha tsy ahazaka ny rythme-anao zany nge le izy nge tsy ahazaka le tonga de le adiny telo tsakiala tena tsy ahazaka an'izany izy omaniny zavatra rehetra raha mba mety fotsiny ny écran azo atao be loatra indray zany zavatra hafa iny mantsy ny aingana indrindra efa le ny écran aloha tsisy fatoa aloha tsy atao an'izay fa miara mangataka amin'i Jesosy tsika mangataka amin'i Jesosy tsika fain'Andriamanitra misy zavatra mila feno e zay ngamba le zay mitsy angamba fa zay le afatra mila fenotsika zay tokony ho feno rehefa tonga eto fanatrehana aza misaina asa aza misaina ny trano aza misaina olo-kafa tena tonga de omeo an' Jesosy fa zay le antony atongavana eto alleluia de rehefa ny ampiasana de fenoy tsara sy risy teo a fenoy tsara le izy manjary lasa tsy mahitsy tsika de lasa tsy marina azosika ve de nefa tsika tonga anatren'Andriamanitra ve tena lasa be tena hoe vao maneno trompetra de tena miakatra kosa tsika nefa eo amin'ny fiainana andavanandro misy zavatra tsy mipetraka araka ny tokony ho izy alleluia mamerina famerim-bola araka ny tokony ho izy ny kristianina tena zanak'Andriamanitra ataovy amen alleluia tsy miady varotra amina zavatra azonao omena zany zao anatin'le mahitsy daholo zany le olo lefa io ohatrina le anana 300 ny toko zay ary 100 aloaviny 300 enao tokony ame 500 ary ianao io zay le mahitsy ataovy zay tokony atao ara-potoana mitatra izy zany alleluia za mahita fa herinandro tsara ndray ty herinandro ty herinandro hijoroantsika manao zay tokony atao amin'ny fahafenoana tohatrany hoe tian'Andriamanitra mihitsika hiaina ampahatsorana amita zay ny faneketsika ohatry ny voady any amin'ny mariazy eny eny tokony hijoroantsika amin'ny zavatra rehetra na ty amin'ny asa fanompona na any amin'ny toeram-piasana na ao amin'ny ankohonana na amin'ny lafin'ny fianakaviana tsy tokony izy raraka amin'izay ny fanarahantsika fa ho atao sy tokony ataonao alleluia tsy ampanao voady ianao momba ny sekoly fa aza matahotra ka misy trompetra ho mpanjinontsika mantsy fa ny fisiany sekoly de fataro fa ny fisiany zao sekoly zao de ho an'ny olona tsy mahay
dia rehefa tonga eto ilay olona tsy mahay a miala eto izy a lasa mahay ary tsy hitandreo mahay fa lasa mampiatra. Alleloia. Da tsika hitsangana isaotran'ny tompo ary isaotranao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manaraka akaiky ny fiainam-panahinay tokoa ianao ary tena maniraka mpanompo a mandefa teny a mampatsiaro anay fa tokony hiverina eo amin'ilay fahitsiana ilana ho anay sy ny rasana ho anay zay tsiraray avy. Mino zay fa ny fanampianao dia efa feno indray miaraka amin'ny androany a raha makivaky ny tontolo andro zay a amakivaky ny herinandro a amita ny volana dia sady miaraka aminao a manaraka anao a ao aminao a manahaka anao fa tena tianao zay hiaina amin'ny fahitsiana araka ny voalazan'ny salamo teo fa mijery eny tontolo eny masinao maneran-tany hijery zay olona manana fo mahitsy mila mahitsy zay tompo ary zany no entinay tao anatrehanao manomboka androany indray atonga anay tena hijoro amin'izany karaza-pahitsiny zany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a sotra fa ianao no mameno anay dia ianao no mitarika anay tsarovo indray ny tsiraray avy a eo amin'ny andraikitra maharay mpianakaviana mahareny mpianakaviana andraikitra eo amin'ny asa mandrarà na ny mpampiasa na ny mpiasa andraikitry ny mpianatra andraikitry ny mpampianatra andraikitry ny ray aman-dreny andraikitry ny zanaka tena hoe hiaina andeha ara-pahitsiny manomboka androany zay tompo mangataka eto anatrehanao ny fahafahanay mandamina fa rehefa tonga eto amin'ny fanatrehanao zay tsy tokony mitoditodika manarinary fotoana amin'ny zavatra hafa fa rehefa hoe eto hiainao anao a dia tokony ho zato isan-jato ka mino zay fa hanome hevitra ianao ahafahany tena manome an'izany fifantohana zany ary vavaka izay ho an'izay rehetra manana toeram-piasana nomeno an'izany asa zany hitoetra mahatoky a araka ny teny napetraka teny ambava-mpanomponao teo hoe anome ny ora tandrifo mifanaraka amin'izay ny fanarahana. Petraka eo ampelantanao ny herinandro vaovao Jesosy a tsaroviny tsiraray avy ao no hiatrika zavatra hita maso toy ny sarotra ao ny anaty ady ao ny miatrika tafiotra anaty aizina mino zay fandroany maraina nanome afatra sy teny ianao ahafahany miverina mahitsy tahaka anao mifanaraka aminao a dia mino zay fa ianao indray no mandamina ary mandahatra ny zavatra rehetra hiara-iasa asoa zay tianao dia zay nantsono araka ny fikasanao tsaroviny tsiraray avy tompo ao ny karakara taratasy ianao hanamora sy hanafaingana izany a ao tompo ny atrika fiainana ao ny tady asa ianao hanome tompo mino an'izany zay ao ny efa manana asa dia ianao no hitany asan'ny tanany tsiraray avy a atsiaro amin'ny fiadanana mba ho feno fahatsarana ny tokantrano a ianao keo atsiaro an'izay maniry ahazo hery sy tanjaka vaovao avy aminao a fahasalamana kasika fanasitrana ho an'izay maratra marary a manaintaina ianao inko tompony afaka manaisitro ny fampahoriana ary mino zay fa mampijoro ianao andro maraina ary mino zay fa hita ny voninahitra indray androany a amin'ny anaran'i Jesosy tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto tompo mba hita ny anjara masoandrony androany avy aminao ianao ilay nandrotsaka ny many isa-maraina anjara sakafo any zanak'Israely tamin'izany ianao inko nanome ilay anjara fanahy avy aminao tamin'ny andro Pentekosta mpanome anjara ho an'ny tsiraray avy ianao ary androany dia fantatray fa zay tsara rehetra voamanao amin'ny androany a dia antsonay zany ho tonga eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a zay rehetra sakatsakana tadiavin'ny fahavalo tsy hatateraka an'izany kosa dia hozonona tsy ambinina tsy anakely tsy napahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Ray sy nitsodrano zay tonona amin'ny anaran'ny tompo a mandehana fa ny tompo hitarika anao anananao fiainam-pahitsiana ary tsofina rano a hiainanao fiadana sy fahasambarana ao ambadiky ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra hijoro ianao dia hijoro koa Andriamanitra ary za mahita fa misy zavatra tsy nety hatramin'izay manomboka mety amin'izay fa ivereno raha andeha ianao dia tsy ody-maina izany hoy fomba fiteny ody ventiny izay natsakaina amin'ny anaran'i Jesosy a raha andeha ianao ny tompo efa melo lalana ny tompo manokatra lalana tsy ho fotsy ho anao ty herinandro ty fa herinandro feno voninahitra sy fahavokarana ary fahabetsahana mahomby azy eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao raisy ny fanampian'Andriamanitra tsisy fahamainana eo amin'ny fiainanao tsisy fahararahana tsisy faharesena tononona amin'ny anaran'i Jesosy a zanak'Andriamanitra tiany ianao mahomby manahaka ny rainao a mpandresa ianao raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo fahasoavana
fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen dia amen.